aty Jerosalema isika. Ity tantara ity dia nitranga 2 lasa izay, fa raha amin'izao fotoana izao dia mety mitrangany amin'izay misy anao na misy ahy. Mitantara ny nanomezan'i Jesosy ny ainy hamonjenany olona rehetra ary ahoana no niajiny tamin'ny fahafatesana. Tantarana zava-mahagaga ilay mistera ny fitiavan'i Kristy. Tamin'io andro io iny Jesosy miditra tao Jerosalema mitaingina n'ilay ampondra kely. Mpanjaka ny fiadanana hoy ny olona rehetra sady mitehaka mafy izy ireo. Hosana, isaorana any ny mpanjaka, lay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra. Hosana any amin'ny avo indrindra. Hanomezana voninahitra an'i Jesosy dia misy ireo mandahatra ny akanjony amin'ny tany, misy mametraka sapakazo amin'izay lalana andalovany. Misy tsy mahafantatra an'i Jesosy dia manontany, fa izy io e? Jesosy io e, ilay zanak'Andriamanitra. Izy ilay nandroaka ny mpivarotra tao amin'ny tempolon'i Jerosalema. Hoy izy hoe ao amin'ny Baiboly dia voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho zohy firen'ny joilahy. Ny tranon'ny tompo dia tsy trano fivarotana fa toerana natokana ho an'Andriamanitra. Tia miaino an'i Jesosy ery ireo lehilahy sy ireo vehivavy satria misy fahefana ny teniny. Fa tsy ny olona rehetra nefa tia izay ampianarina. Ny loham-pisorona ao amin'ny tempoly dia mahita an'i Jesosy tahaka ny fahavalo, ary ireo Romana aza dia mandray fitaovam-piadiana mihitsy rehefa voahelingelina izy ireo. Ao anatin'ireo mpianatry Jesosy 12 dia nisy mpamadika, Jodasy Iskariota. Indray hariva, ngamo tsy namidiny tamin'ny loham-pisorona Jesosy. Niara-hoy ny loham-pisorona matsy an'i Jodasy, omena vola ianao amin'izay nataonao izay. Faly ery Jodasy, tsy mieritreritra afa-tsy ny hamadika an'i Jesosy izy. Tena nanam-pozina ny fony izay eritreriny izay. Kanefa misy fety be ho avy izay ankalazainy rehetra, fety be ny Paska ho Jerosalema, ankalazana ny fanafahana ny vahoakan'ny Hebreo voagejan'ny Ejiptianina. Rehefa tonga ny hariva, namory ireo mpianany 12 Jesosy tao amin'ny efitrano malalaka ambony rihana. Rehefa nipetraka ny hinana sy ny sotro izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, lazaiko marina aminareo fa hanolotra ny anankiray aminareo. Nalahelo kely ny mpianatra, samy nanontany izy ireo hoe, Tompo, iza moa izany? Izao ve izany Jesosy? Ilay omeko ny sombokanina lemako no izy, hoy Jesosy. Fa tsy niteny mihoatra an'izay Jesosy. Vita izay, noraisin'i Jesosy ny mofo dia nozarainy rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra izy. Hoy izy sady nanome ilay mofo, raiso fa tenako ity. Avy eo dia nandray ny kalisy Jesosy dia niteny hoe, ny rako ity dia ilay rà hanorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany. Tsy azon'ny mpianatra tsara izay tiany Jesosy lazaina, fa niaino an'i Jesosy izy ireo ary avy eo nizara ny mofo sy ny divay. Rehefa haninana izy ireo dia nomeny Jesosy ny sombo mofo i Jodasy ary nopitsiany hoe, izay ataonao dia atao faingana. Lasa aingany Jodasy tamin'iny andro alina be iny.